Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Toroteny ankira azakivy. Izay indray no lohatenin'ity video manaraka ity. Ny fiainana eto ambonin'ny tany ry havana dia fiainana tsy ilaozan'olana, tsy ilaozana ranomaso fa vao niditra teto ianao dia efa nitomany. Ary izay no midika fa ranomaso no hitanao eto amin'ity tany ity, ary marina izany. Nefa dia izao tsy nataon'Andriamanitra hoe hitanondrika isika. Ny devolo ny faly mahita antsika mitanondrika, fa Andriamanitra dia tena tia hitanao mitsikitsiky, na dia ao anatin'io problème io aza. Ary izany no tena tia hanoro-hevitra anao mihitsy, mifaly. Fa izany nambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe mifaly mandrakariva ao amin'ny Tompo, hoy izao indray mifaly. Ary ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Salama 7:30 (4) dia milaza manao hoe miravoravo amin'ny Jehovah ianao dia omeny anao izay rehetra irin'ny fonao. Tsy hanovany ninona mihitsy n'ilay eritreritra be mandeha lavitra be, fa mety hampiakatra ny tosidranao io ary mety hahafaty tampoka anao. Fa izany no tena tia hanoro-hevitra anao. Fa rehefa nira fiderana i Paoly sy Silasy tao anatin'ny tranomaizina, tapaka ny fatorana. Ary io fideranan'Andriamanitra io ravana zavatra misy mystère io. Manala ny ahiasy ny tebiteby anatin'ny fonao io ka mahatonga anao atoky ilay Andriamanitra izay tianao. Tena mamaly vavaka Andriamanitra. Fa izao avelao izy no hiasa. Homeolaka fotsiny ny fiderana. Asaiko ianao hiarahira mafy mihitsy amin'ny mialo rakoto mamonjy amin'ity hira ity manao hoe homeolaka ny fiderana.
hitanao zany maivana mihitsy ianao rehefa mideran'Andriamanitra. Ary ny mpanao salamo dia efa tojo olana. Hoy izy any Salamo 1:30 manao hoe manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjena. Le olana izay atrehanao dia tena ohatra ny tendrombohitra mihitsy ny habeany. Nefa dia izao tsy mahasakana an'Andriamanitra tsy hiasy io. Ary Andriamanitra no tompon'ny teny farany. Mahay manokatra lalana izy. Ary mba fantatrao fa ny ampahery anao sy ampiorina ny finoanao mihitsy ene no antony mahatonga an'Andriamanitra mandefa an'ireny olana ireny. Fa raha tsy hedraina isika, tsy fantatra hoe tena izy. Ary izany mihitsy no nahatonga ny Ry Jarasolon-dehibe hanao le hira hoe avelao hiakatra ny finoana. Tena occasion io ampiakaran'Andriamanitra ny finoanao ary ahitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Andao hiara-hira mafy tsika. Aza rarahina any izay problème. Aza rarahina any hoe ahoana ny solution sy ny anina, fa dia izao fotsiny andao tsy gideran'Andriamanitra. Avelao hiakatra ny finoana.
farany a dia misy ilay tenin'andriamanitra ampahirezako anao a any amin'ny salamo fa 4:20 andiny faharoambin'ny folo manao hoe Jehova tompony maro sambatra izay olona matoky ianao. Ny olantsika mahatonga antsika ho diso fanantenana ao anatin'ny olana dia satria ny fanantenantsika sy ny tokontsika dia any amin'ny olona. Ary izay tena fahavoazana lehibe satria ny olona dia miovaova, ny olona dia mamitaka. Androany izy a miteny hoe eny fa vao maraina fotsiny ny andro mandra-paharenana ny andro dia efa mivadika tsindra iny. Fa ny tsy miova dia Jesosy Kristy irery ihany. Ary izany mihitsy no nahatonga ny tenin'Andriamanitra iteny manao hoe voaozina izay olona matoky olona ka miala amin'ny Jehovah ny fony. Izany androany tena te-hiteny aminao. Rehefa eo am-pelantanan'Andriamanitra ny olanao a dia azo antoka. Satria ny tanan'Andriamanitra tanana mahery. Ary ny tanan'Andriamanitra dia fanambarany manao hoe tsisy maharombaka izay eo am-pelantanako. Ka raha tena tianao azo antoka ny fikarakarana ny olana izay mahazo anao io a dia ataovy azonao antoka hoe tonga eo am-pelantanan'Andriamanitra ilay izy. Hoe tombavaka dia apetrao amin'Andriamanitra. Aza matoky olona fa Jesosy ihany. Ary izany indrindra nahatonga ny sarobidy anao ity iry ity hoe Taka